hevitra raisina moa zany amin'ireny dia efa miezaka mihitsy zany zahay manatsara ny sy manao endritsendritra koa amin'ny fomba fiasa matianina ao amin'ny fitatrana an-tsenamora fa zany koa tsy manakana ny hoe araka nitatsika teny Akorondrano androany zao dia misy mihitsy minimana korana amin'ny filaharan'ny olona eny alohan'ny tsena ka ny fandaminana dia misy ny ataontsika hoe endritsendritra koa, misy ny ataontsika hoe fanadihadiana atao any amin'ny pôlisy, misy ny fanenjehana ireo mpanakorotana satria efa hita ihany hoe olona ohatry ny ahoana ilay manakorotana eny amin'ny fokontany ka efa misy fepetra endritra amin'ny fanenjehana isan-karazany atao amin'ireny faritra ireny. Efa ankatoky ny fety ankehitriny raha tsy efa ao anatiny aza, manona ny ezaky ny tsenamora momba izay manokana. Ho ezahana ho araka ny tokony izy ny entana eny amin'ny tsena ary ezaka n'olitra tolotra koa hoe mifanaraka amin'ny fety toy ny hoe vatomamy, biscuit ho an'ny ankizy, tolotra eny an-tsena zany amin'ny vidiny mora koa zany izay zavatra izay. Mety izy koa ny zavatra hafa ataontsika hoe surprise ngamba ny hitantsika eny amin'ny tsena rehefa tonga atao iny herinandro manaraka iny. Ahoana ny any amin'ny faritra ary? Ny any amin'ny faritra tsara mihitsy efa antany an'izay, ny any amin'ny faritra dia amin'izao tsika amin'ny teny izao eo misokatra daholo zany ny faritra rehetra, ny ataontsika hoe Mahajanga, Toamasina, Fianarantsoa, Toliary. Ny any Antsiranana no mametrapetraka azy tsika amin'izao tsika amin'ny teny izao zany. Fa amin'ny andro androany misokatra daholo ny tsena rehetra efa misy rehetra eran'ny Madagasikara. Izay no hoe mety manahirana amin'ny mpanenjika ihany ngamba hoe anatin'ny fotoana fohy misy eran'ny Madagasikara ny tsenamora. Ny famaranana mba misy teny tena Waroso ary momba ny hoavin'ny tsenamora. Hidina eny fotony mihitsy ny eo amin'ny tsenamora amin'ny ataontsika hoe fijerevana tokoa ny olona tokony azo ka hidina eny amin'ny fokontany mihitsy ny tsenamora amin'izao, eny amin'ny faritra tsiraray eny amin'ny fokontany eny mihitsy ny hoe olona tokony ahoana sy voapariparitra ohatry ny ahoana no tokony azo anletana satria misy ny manararoatra, misy ny manankarana mety ambadika ka olona tsy sahirana indray no tafiditra anaty filaharana ka hisorohana ireny dia hidina eny fotony mihitsy ny tsenamora amin'izao fotoana izao. Fiatrena ny fifidianana amin'ny hoavy vonin-kandavirary mikasika an'izay zareo avy eo amin'ny aditany, nisy ny fionan'ny minisitra tamin'ny mpanao gazety nanazavany amin'ny antsipiriany ny fomba fiasa hoentina amin'izany araka ny tatitry Jean Merambelson sy Totson François. Hoentitra tokoa ny departemanta ny aditany manoloana ny tsy fahalavorarian ny fanomanana ny fifidianana tamin'ny faritra sasantsasany. Fa ambon'izay dia tsy manohitra ny fanahoan-kevitra tsy akory ny ato amin'ny aditany fa mitsinjo ny filaminam-bahoaka. Miainga tamin'ny fahavitahan'ny fifidianana ary ny tenin'ny minisitra Jean misahana ny aditany. Taoriana ny zavatra rehetrarehetra iny dia tiana ihany no manolotra fisaorana ankasitrahana feno. Voalohany ho an'ny fitondram-panjakana Ray Manontolo tarity ny président ny ACT Andry Rajoelina izay tsy nikely soroka fa tsy nitazam-potsiny ny zahay tato amin'ny ministerany aditany fa nanampy tamin'ny hevitry, nanampy tamin'ny fitaovana, nanampy tamin'ny arabola mba nahafahanay sy ny ratsa manangaiky anay natatosa ilay hiraka ampanaoviny fitondrana zahay sy ny lalàna ny ministerany aditany. Ankasitrahana hatramin'izay koa ny andriamanao premier ministre izay manitsy dia manitsy ny fomba fiasanay tato andavanandro hoe tandremo misy zavatra karaha zao manahoana ny ariananary etsetratsetra nafahatsika reny vokatra nahazo teo reny izay vokatra raha ioarina tamin'ny fitsapahan-kevim-bahoaka tsika rehetrarehetra nandalo tedaloha tany anisany fitsapahan-kevim-bahoaka nazahoana salanisan'ny mpandray anjara ambony indrindra iny fitsapahan-kevim-bahoaka antsika ty. Opération jugement supplétif dingana faharoa zany ato zany anomboka izy io amin'ny district dimapolo manerana ny Madagasikara fa tsy atao ohatrany atao teo fa misy zone d'intervention moa zany no anaovana an'io satria hitatsika tamin'ny taloha teo fa tsy nijery ny hamaroam-ponina amin'ny district atsika tamin'ny drafitra natao taloha teo fa nizaraina samby mahazo kit tsirairay avy zany mitovy daholo na ny district betsak'olona na ny district tsisa olona amiko
ny fitondram-panjakana tsy misakana olona aneo hevitra fa kosa ny mba misy fepetra misy fandaminana ihany zany fanehoan-kevitra zany. Tehivina fa hitosy ny fandaharana isan-kerinandro atolotry ny departemanta ny Antitany isan-kalarobia alina raha ny tena marina. Fiarovana ny ankizy sy ny amin'ny fizahantany mamoafady andrafitra tetikasa-pirenena iadina amin'izay fizahantany mamoafady izay zareo avy amin'ny ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana indrindra moa ny amin'ny resaka pédophilie no tiany olazaina amin'izany. Naly Randriamasinoro sy Abel Randriarnosy. Ny 5 isan-jaton'ny tanora 14 taona Nosy no mivary tena interna ny sitrapo, 13 isan-jato kosa izany ho an'ny Fort Dauphin, ho an'ny ao Toliara indray dia ankizy miisa 920 no iaran'izany raha tanora miisa 900 no mivary tena ao Antsiranana. Ny taona 12 no nanao io asa fivarotantena io. Sekretera tany vahiny kosa no mahasarika azy ireo. Miseho amin'ny endrika maro ny fizahantany mamoafady mianatra amin'ny ankizy, isan'izany ny TSIE na tourisme sexuel impliquant des enfants, ahitana fifanakalozana ara-bola ka mitoerana maro no anaovan'izany. Eo ihany koa ny ESEC na exploitation des enfants à fin commercial izay tsy fanajana kitsirano zon'ny ankizy. Misy karazany telo ireo mpanararoatra ranofo ny ankizy tsy ampy-taona, misongadina amin'izany ireo olona tia manao firaisana ranofo amin'ny ankizy na pédophile. Misy ampizahantany mihitsy no mitety firenena maro mba hanao firaisana ranofo amin'ny ankizy tsy ampy-taona io. Ny ray aman-dreny mihitsy no misy mirotsaka an-tsehatra amin'ny fampiporosiana ny zanany varotena, ao ihany koa ireo mpanelanelina izay mampifandray ny ankizy amin'ireo pédophile. Mandray andraikitra araka izany ao ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana amingorana ireo sakana tsy mampandrozy ity sehatra izay isan'ny mampidi-bola betsaka isam-pirenena ity toy ny fizahantany mamoafady. Eo amin'ny resaka vehivavy kosa dia voaporofo fa mbola miatra eto amintsika ny herisetra mahazo ny vehivavy eo amin'ny tontolon'ny asa ka ny 8.5 isan-jaton'ny vehivavy miasa amin'ny sehatra tsy miankina ny tena iarany herisetra eo amin'izay tontolon'ny asa izay. Nisy ny fanazavana sy ny atrikasa ny resahana mikasika ny herisetra amin'ny vehivavy. Rivara Vaonarivo. Tsy minjanona ny anivon'ny tokantrano sy ny fiarahamonina ihany no ahitana ny herisetra miatra amin'ny vehivavy fa hatrany amin'ny toeram-piasana ihany koa. Araka ny tatitra dia 5.0 isan-jaton'ireo vehivavy miasa amin'ny secteur informel no iaran'ny herisetra, raha 3.5 isan-jato kosa izy ireo eo amin'ny secteur formel, raha ny eo anivon'ny sehatra tsy miankina no jereny. Miseho amin'ny endrika maro ny herisetra miatra amin'ny vehivavy any amin'ny tontolon'ny asa, toy ny herisetra ara-tsaina sy ny herisetra ara-batana, ny tsy fandaovana ny karaman'ny mpiasa ohatra na ny fanararaotana ranofo na ny harcèlement sexuel. Efa misy raha ny eto amintsika ireo ivitoerana mandray sy manoro hevitra ireo vehivavy iaran'ny herisetra ireo. Ny zavatra efa napetraka zany zao dia nametraka an'ilay hoe ivitoerana mifoazy zany na centre d'écoute et de conseil juridique zany ny ministèren'ny population izay miara-miasa amin'ny FNUAP dia miara-miasa koa amin'ny organisation non gouvernementale. Io centre io zany dia toerana anankiray ahafahan'ny vehivavy mitantara ny problemany satria voalohany aloha dia tokony asa aloha ilay vehivavy tantara hoe inona ny problemany. Zay zany nahatonga an'ilay hoe nanoratra an'ilay boky hoe je brise mon silence na hoe vakiompantsillana ny herisetra izay nampisehoko teo iny hoe tokony entanina aloha ilay vehivavy hoe tokony hiteny hoe inona ny problemany satria tsy afaka hitady vahaolana isika raha ohatra ka hoe tsy fantatra zany ny probleman'ilay vehivavy. Nandritra ity atrikasa ity no nampahafantarana fa isana nosony ilay fifanarahana iraisam-pirenena ho fiarovana ny vehivavy eo amin'ny tontolon'ny asa Madagasikara. ONG sy orinasa malagasy miisa 7 no nanosony ity fifanarahana ity izay mamaritra ny fanajana amin'ny zo maha-olona. Fa miatrika fiofanana kosa ireo vehivavy eo amin'ny tontolo ambanivohitra eo amin'ny resaka arakasa mba hialana amin'ny elanelana be loatra amin'ny lehilahy sy ny vehivavy eo amin'ny tontolon'ny asa any ambanivohitra dia tsy nasanana nanaovana ity fiofanana ity araka ny tatitry Lalao Estera.